Anisan'ireo toerana mbola ahitana fampiasana zaza sy ankizy amin'ny fitrandrahana mikaha na ela-dranony ao amin'ny komina Maroomby, Dranomaro, Fort Dauphin izay samy ao anaty ny faritra Nosy. Araka ny voalaza, ambony tahan'ireo zaza sy ankizy miasa eo amin'ny sehatra io any toerana ary noho ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny no manosika ireo zaza sy ankizy ireo hanao izay fitrandrahana mikaha izay. Ankoatra ny tsy fanajana ny zon'ireo ankizy izay olana goavana voalohany, maro ihany koa ny vokatra tsy teraka izay fampiasana zaza amin'ny fitrandrahana ela-drano izay raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Raha ny fantatra, 80% ireo olona miasa amin'ny resaka fitrandrahana dia mitondra ny aretina raboka na ny tuberculose avokoa. Miatra manaina ny fitrandrahana ela-drano, kanefa dia tsy mihoatra ny 500 ariary no ividianan'ireo mpanangona ny vokatra anikilaon'ny ela-drano eny Ampotony raha toka amidin'ireo mpanondrana 3,000 ka hatramin'ny 4,000 ariary izany. Ao anatin'izay anefa, tsy mihoatra ny 5 na 9 kilao no azo ny mpitrandraka iray ao anatin'iray andro. Noho ireo antondrehetra voalaza ireo no nanaovana ny tetikasa Madagascar Chance izay iarahan'ny ONG Pacte sy ny ONG Terre des Hommes ary ny gouvernement Tamisala ny fanatanterahana azy. Tetikasa efa natomboka tamin'ny taona 2023 ary aharitra 3 taona sy tapany eo izay mikendry indrindra ny ampihenahana ny fampiasana zaza ao anatin'ny rotsam-pamatsiana eo amin'ny sehatra ela-drano. Mbola misy ny fampiasana zaza, ataontsika hoe tsy amin'ny fotoana moa zany zaza mampiasaka fitrandrahana mikaha eto Madagasikara. Eto Madagasikara moa zany dia misy toerana maromaro vitsivitsy no hitrandrahana mikaha. Ny asan'ny tetikasa manokana ataon'ny Pacte zany, ilay tetikasa antsoina hoe Madagascar Chance dia any amin'ny faritra Nosy. Misy commune anankiefatra izy ireo no iasany satria anisan'ny nahazahoana antotanisa fa maro dia maro ny zaza miasa any ao anatin'ny commune Maroomby, Dranomaro ary Fort Dauphin. Ny fitrandraka mikaha amin'ny ankapobeny moa zany dia azo lazaina anatin'ilay antsoina hoe tokantrano marefo. Izany hoe raha resaka tokantrano dia ny ray aman-dreniny sy ny zanany. Dia mazava ho azy fa anisan'ny antony mahatonga an'ireo tokantrano misehatra amin'ny mikaha ny tsy fahampian'ny fidiram-bola. Dia izy menakavy zany raha azo ny atao dia miasa ao avokoa izay mahatonga an'ilay hoe tsy maintsy ampiasaina ilay zaza. Misy karazany moa zany io mikaha io rehefa eny fitrandrahana eny, misy karazany 4 eo. Dia ilay majinika indrindra dia ariary 100 ny kilao andraisana ny mpanangona azy. Tsara marina fa misy karazana mpanangona, dia misy ny mpanondrana, dia misy ny orinasa mpisivana an'ilay izy. Manomboka ariary 100 zany ilay kilao ary misy 500, misy 500. Dia ny ataontsika hoe anisan'ny mampalahelo anatin'ilay hoe fampiasana zaza dia ny hoe ny zoan'ireo zaza ireo zany zo hianatra, zo hilalao sy ny zo rehetra izay ao anatin'ny lalàna misy eto Madagasikara dia karazany hoe voafafa satria mitady vola tahaka an'ireo lehibe izy noho ny tsy fampiana ao an-trano. Midika izany fa misy ady, misy asa tokony asan-kezabe tokony ho atao manoloana an'izany satria ireo zaza io dia ho avin'ny firenena tahaka ny mahazatra ary ny tetikasa dia anisan'ny mitady an'izay vahaolana izay ahafahana misintona ireo zaza ireo ao anatin'izany fitrandrahana mikaha izany. Ny ady atao aloha zany izao dia izahana miaraka amin'ny ray aman-dreny, dia izahana mba hoe ampiditra an'ireo zaza ireo ao anatin'ny sekoly, izany hoe mianatra tahaka ny zanak'olona rehetra. Fa ny ray aman-dreny koa dia tsy manaiky raha mihena indray ny fidiram-bolany. Dia ny dikan'izay zany hitadiavana vahaolana ilay ray aman-dreny mba hampitombo bebe kokoa ny fidiram-bola ao aminy ahafahany manaiky an'ilay zaza hiditra any an-tsekoly. Anisan'ny miara-miombona antoka amin'ny ady atao amin'ny fampiasana zaza sy ankizy eo amin'ny resaka fitrandrahana ela-trano ihany koa ny ONG Terre des Hommes. Vahaolana voalohany sorohana ny fampiasana ny zaza sy ny ankizy eo amin'ity sehatra ity, ny fampidirana sy ny famerenana ny ankizy any an-tsekoly. Eo ihany koa ny fanomezana tantsorika ireo ray aman-dreny ka tokantrano manodidina 570 no ezahana tsaraina ny fari-piainany ao anatin'ity tetikasa Chance ity. Misy telo eo ngambany tena hoe fantohan'ilay ady dia voalohany indrindra aloha zany hoe any amin'ny ankizy sy ny ray aman-dreny eo anivon'ny fiarahamonina zany. Atao zany niverenany ankizy any am-pianarana aloha satria ny fampianarana zany no anisan'ny fomba ray lehibe hiadina amin'ny fampiasana ankizy ka ao anatin'izay zany ny fanamafisana orana ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fampianarana amin'ny toerana ny alalan'ireo chef zapa sy ny chef sisco indrindrandrindra ihany koa moa zany ny
fanomezana azy ireo fa torohay ny alalan'ny fanentanana zany mikasika ny zon'ny ankizy dia eo ihany koa zany le fametrahana ny atao hoe club des enfants mba ahafahan'ny ankizy zany hoe miala voly sy zahoany ihany koa zany ny traikefa vitsivitsy mba ialany tsy hanaraka amin'ny ray aman-dreny any amin'ny fitrandrahana mika. Jerena ao anatin'izay ihany koa zany ny fitsindriana manokana araka ny voalazao teo ny ray aman-dreny satria ny antony ngeza be mahatonga ny ray aman-dreny ampiasan'ny ankizy zany mahatonga ny ankizy amin'ny fitrandrahana mika dia ny tsy fampiny asa velon-tena dia ny fanohanan'izy ireo zany mba hisy ny asa velon-tena hafa ihany koa zay zany anisan'ny zavatra natao namafisana orona ireo sehatra efa mipiarakarany ankizy hatramin'izay ohatra ny ataony hoe ny réseau de protection de l'enfant eo ihany koa zany ny fiarah-miasa sy fanamafisana ny comité régional de lutte contre le travail des enfants na eo amin'ny sehatry ny commune sy ny région zany zay ary ihany koa zany hoe any amin'ny fokotany zay iandreketana dia ny fiarah-miasa bebe koa dia misehatra amin'ny nasionaly moa zany hoe ahoana ny tokony ho atao mba hanamafisana ny bebe koa zany ny ady zay ohatantsika satria ny Madagasikara moa zany tafiditra ao anatiny atao hoe alliance 8.7 dia anjara ny préombinantoka zany ny miaraka amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana zay ady zay mba hanafoanana ny asa fampiasana ankizy eto Madagasikara. Tsy mandeha irery fa miara-miasa amina ministera telo dia ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa, ny ministeran'ny arenan-kibon-tany ary ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina ny ONG Pacte sy ny Terre des Hommes amin'ny fanatanterahana ny tetikasa Madagascar Chance. Anisan'ny vina sy tanjona napetraka ireo ministera ireo ao anatin'ny tsy ady atao ity ny fampidirana ireo mpitrandraka ao anatin'ny sehatra ara-dalàna araka izao fanazavana izao. Efa taona vitsivitsy zany nataloha natongavany programme Chance zany izay iarahana amin'ny pacte sy ireo mpiara-monina mantoka hafa dia efa nisy ny fiaraha-midinika ny ireo ministera telotota zany ministera sahanany asa, ministeran'ny arenan-kibon-tany ary ministera sahanany mponina izay nijerena hoe inona ny drafitrasa iombonana ahafahana miady amin'izay fampiasana zaza amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany amin'ny ankapobeny ary manokana amin'ny ka any amin'ny faritra izay iadidian'izy ireo aloha no anomboana an'izany ary avy ao anatin'izay traikefa azo amin'izay no entina ho ampiarina ihany koa amin'ireo faritra hafa fa izay aloha ny voalohany ny zavatra efa natao ihany koa manaraka an'izay dia misy ilay fametrahana n'ilay zone d'encadrement izay ahafahana mampiditra ny asan'ireo mpitrandraka mika ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna satria raha tsy miasa ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna ireo dia tsy maintsy hiara ny fanararaotana maro samihafa ka ny zavatra lehibe voalohany zany izay mahasoa ny ministera moa tsy ho amin'ny ka ihany fa ezaka efa natao izy fa manokana ao amin'ny ka ny resantsika dia fampidirana ao anatin'ny ara-dalàna fananganana an'ireo groupement izay misehatra sy miasa ny fitrandrana mika ao anatin'izay no anatanterahana ny fanentanana isan-karazany ny amin'izay tokony anajana ny zon'ny zaza, zon'ny mpitandraka amin'ny ankapobeny hampanajana ny lalàna manan-kery eto Madagasikara misehatra ny fitrandrana mika. Raha tsy ahivina, akora ampiasaina amin'ny zavatra maro toy ny fanamboarana haingo fanositra na produit cosmétique ny mikana ny eladrano. Ampiasaina amin'ny fanamboarana kojakoja tao amin'ny fiara ary anisan'ireo akora azo ampiasaina amin'ny fanamboarana trano ihany koa ny eladrano. Ho fanamafisana ny ady atao amin'ny fampiasana zaza sy ankizy eo amin'ny fitrandrahana eladrano, nisy ny fampiofanana mpanao gazety miisa 420 eo amin'izay sehatra izay nokarakarain'ny ONG Pacte sy ny ONG Terre des Hommes tany Antsirabe ny 4 ka hatramin'ny 9 Jona lasa teo. Tanjona ao anatin'izany fampiofanana izany ny ampahafantarana ny olom-pirenena tsy ankanavaka ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana zaza eo amin'izay fitrandrahana eladrano izay. Eo ihany koa ny fanentanana ny isam-batan'olona andrainy andraikiny amin'ny fanajana ny zon'ny zaza sy ny ankizy.